Fiofanana arak'Asa. Io indray no ndeha ho alaliantsika eto amin'ny F2 amin'ny tianio ity. Ny fananana fahaizana sy traikefa eo amin'ny asa atao dia heverina fa ahafahana manova ny tontolo raha fampandrosoana ny resahina. Vehivavy mpandraharaha iray, Ramatoa Volana Razana Manalina, filoha tale jeneraly ny toeram-pampianarana sy fiofanana Ekova no nosafidiana hanazava misimisy kokoa amintsika ny nanosika azy anangana io toeram-piofanana arak'Asa ho an'ny rehetra io. Nasiany tsindrim-peo manokana moa ny vehivavy sy ny reny teto. Le izy zany mivoatra miandalana eny fa tamin'ny 456 izy ity no niforona. De anisan'ny tena antony voalohany aloha zany de tsy tiako mihitsy le mahita le olona mipetrapetra-pony eny, indrindra ny renim-pianakaviana, ny tanora. Tamin'ny 20 taona lasa zany ohatra mbola tsy de tena naresaka loatra ny vehivavy miasa na efa nisy aza ny miasa fa za zany anisan'ny tsy nakasitraka an'le vehivavy tsy manao ninonino. Zay no antony na anisan'ny tena nananganana an'le izy. Le izy tsy tonga de ngeza be ohatr'izao ty Ekova ty tamin'izy natsangana fa mandeha tsikelikely de mbola toeram-piofanana anankiray ihany nisy tamin'izany de za raha mbola sahirana sady mitaiza kely ny zanako majinika kely tamin'izany de eo ihany koa nanjaitra ako manenjika zaitra n'olona de eo amin'izay le fampianarana etsy an-daniny de ireo rehetrarehetra zany no azakazaka natao. Nefa le fampianarana tena tian'ny olona be mihitsy de tsy maintsy hoe ny ezahana ny tarina araka an'izay filan'ny olona teny amin'ny toerana rehetrarehetra satria ny toerana nisy alezy voalohany aloha de teny ambobao. Le izy aloha zany mandinika tsara hoe inona ny tena mety tena tian'ny olona ary mety tena mateza. De eo ihany koa nefa ny talentako mihitsy zany le manjaitra de tsy tiako fihinana ho anarery izy fa tiako zaraina ho an'ny malagasy ho an'izay tia satria fantatro fa any ananinany be de be no tia manjaitra, tia mivelona mizaitra ary milomano ao anatin'ny resaka lamaody de zay le anisan'ny tena antony hoe io no safidiako. Fa eo ihany koa hoe talentako ihany koa le izy. Za mihitsy ny tena manana an'le talenta zany fa tsy hoe mba manao ny olona de mba manao koa fa eo resy lahatra mihitsy zany za hoe tena talentako mihitsy ny ihany koa le izy ankoatran'izay voalazako teo zay. Le izy zany niova miandalana teny ny ampy. Tamin'ny voalohany aloha de resaka manjaitra lamaody fotsiny ihany ny karazana lamaody rehetrarehetra de avy eo rehefa feno 10 taona ny Ekova tamin'izany fotoana zany de nitariko nakany amin'ny resaka décoration zany le izy resaka fanibengonana ao an-trano amin'ny alalan'ny lamba zany hoe mifandray amin'ny couture ihany tsinony zany fa tsy hoe zavatra lavitra de nandeha teny de rehefa feno 12 taona indray ny Ekova de ahoana ary reto olona hiasany amin'ny zone France nefa tsy manana fahaizana mihitsy na de kely ary mikirakira n'ilay machine industrielle de teo indray de nanitatra indray hoe hanome fahafaham-po amin'ny tanora zay mitady asa zany hoe manamora ny fitadiavana azy zay le formation machine industrielle de nandeha teny indray fotoana de tamin'ny fankalazana amin'ny 20 taona ny Ekova zao de namoaka vokatra vaovao indray zany zay hoe fampianarana manao poketra sy kiraro de nenivoatra ohatran'izay zany le izy fa le fampianarana an'le lamaody zany eo foana ihany iny fa nampiana. Tsara ny manamarika fa ny toeram-piofanana toy izao no miroborobo de satria teo ny vokatra. Mahafapolo vokatra amin'ny ankapobeny hatramin'ny ny Ekova azo lazaina hoe mbola tsy tsotsoroka nidina mihitsy fa tamin'ny fotoanan'ny krizy raha malala angamba ny tany amin'ny 2009 tany hoany sy ny makaty kely de nijanona teo fa tsy nidina akory fa rehefa afaka kelikely eo ihany de fa tsy nitsahatra ny tombondray za zany tena mahita hoe tian'ny olona
ny ekova ny zavatra ataon'ny ekova zany tena tiany olona manerana Madagasikara mihitsy satria ahitana karazan'olona maro be mihitsy miofana ato aminay dia ny mpianatra afa-po koa moa zany na misy aza ny manahirahirana kely dia mahita hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fankafizan'ny olona ny fianarana atolotry ny ekova. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day, just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, mianaka isika amin'ny androany ity isaotiny am'izao no tonga amin'ny farantaka izao dia teo ianareo ray aman-dreny pia ireo mpiobinantoka ireo nanosika sy nanoana amin'ny mpianatra hatramin'ny farany. Le ataonay aloha le engagement anay aloha zany dia hoe tena ataonay mahay le olona mahay be mihitsy le olona zany vao miala ato efa manana paikadiny amin'izany zany zay fijerena akaiky andreny marifirify sy ny karazan'ireny dia ny mandingana manaraka rehefa tafavoaka izy vita n'le fianarana dia afaka mba manontany anay ihany koa izy raha misy manahirana azy ao anatin'izy mianatra zany no efa mandeha ny toromarika isan-karazany amin'ny famoronana asa sy ny fiantrehana an'io asa nianarana io dia zay zany no ampiarin'ny mpianatra rehefa vita le fianarana satria aminay zany matoa hoe mianatra ato dia vonona zany hiatrika n'izany resaka tontolo lamaody famoronana ny lamaody zany dia entaninay amin'izany ny mpianatra sady koa hoe tsy hoe mandany vola fotsiny izy miofana ato fa tokony misy vokany zany ny zavatra atao fa tsy hoe fandaninandro fotsiny ary ny tena manahirana dia ren'le tsy mahatody fianaran'ireny fa aleonay lavitra hoe vao manomboka kely izy dia nijanona tsy nahatody zay hoe rehefa vita izy dia tsy hanao akory zany manahirana ny saiko mihitsy hoe vita ny fianarana nefa tsy manao akory zany ny endrika fanentanana ataonay amin'ny mpianatra dia amin'ny ankapobeny aloha zany dia raisin'ny mpianatra le izy. Mpianatra mivoaka avy ato zany
misy mizara ohatrohatran'izao hoe misy izy a manao asa tena ho azy manokana, manangana atelier, manangana boutique sy ny ohatran'izany. Misy ihany koa ny asany amin'ny orinasa miangaly ny lamaody, dia misy ihany koa ny mivelona fotsiny amin'ny resaka décoration intérieure ary tiako mariana sy tsy pihana kely io resaka décoration io fa anisan'ny facteur tena nampiroborobo ny décoration intérieure eto Madagasikara ny fisiny ny fampianarana nataon'ny ECOVA amin'io le resaka décoration io resaka thème io rehefa misy lanonana atao reny mpianatry ny ECOVA efa amarivony no nivoaka tato dia manao an'ireny asa reny. Dia zay no tena teneniko hoe anisany tena nampiroborobo ny décoration eto Madagasikara ny fisiny zay fianarana décoration zay. Dia ny fitsinjarany ihany koa misy ihany koa mivoaka ny velany ary tsy vitsy mivoaka ny velany any izy manao an'ilay asa. Misy aza any no mipetraka dia hianatra atao amin'ny ECOVA fotsiny ny alehany ety fa ny ety hono ny fianarana vetivety fa ny any ivelany somary ela. Dia aleony makaty Madagasikara dia mianatra izy malagasy ny teneniko dia aveo izy miverinany manao an'ilay asa amin'izay. Ireo zany ny karazana fiparitahan'ilay mpianatra nianatra tato amin'ny ECOVA izay mariako fa efa manodidina ny 5,000 sy 1,000 alina eo mpianatra mivoaka nandritra an'izay 5 taona zay. Ny zavatra apitaiko amin'ireny dia izao, ny reny dia tena manana andraikitra goavana be mihitsy ao amin'ny tokantrano, manana andraikitra anankitelo izy. Farafahakeliny voalohany ny asany raha miasa izy, ny andraikitra faharoa dia ny ankizy, ary ny fahatelo dia le tokantrano miaraka amin'ny ramose. Ireo zany ny andraikitry ny reny dia ny ataoko amintsika reny rehetrarehetra dia hoe tsy moramora ny andraikitantsika n'izany fa izao rehefa tena vonontsika hijoro tena mahareny atsika dia tafavoaka tsara izay andraikitra telo goavana be zay. Satria dia ny reny tokoa dia tena hoe mizaka ny zavatra maro satria raha ireo zavatra anankitelo ny teneniko ireo no velabelarina dia tena hoe zavatra karazana orinasa telo zany no andraikitany reny. Dia nefa dia mampahery antsika reny rehetrarehetra ary raha tsy mahavita an'izay dia tsy azo tenenina hoe reny fa sombitsombony ihany raha ohatra ka tsy mahavita an'ireo zavatra anankitelo ireo. Fa ireo tena andraikitantsika reny dia mamery antsika mba totosan'izany. Tena nisy mihitsy 5 taona zao ny ECOVA, tena misy ny zavatra tena mampalahelo tena tsaroako zao hoe efatra nisany zavatra tena nampalahelo mafy indrindra tao anatin'izay 5 taona zay. Dia na eo anoloana an'ireny zavatra mampalahelo reny dia courage foana, tsy mampiova ninona mihitsy zany indrindra enao aloha voalohany indrindra zany hoe zaho zany na nisy ary zavatra mampalahelo dia tsy mba hita soratra teny amin'ny endriko mihitsy zany manoloana ny asa sy ny serasera atao anatin'ny asa sy ny mpiasa rehetra. Mpiasa ary tsy mahafantatra akory eny fa na ny vady aman-janako ary tsy mahafantatra akory ny ankamaroza zavatra mampalahelo zay raha tsy zany no mitantara amin'ny zareo. Tena mahafinaritra be anahy mihitsy rehefa mahita mpianatra hoe mahay ary indrindrandrindra singaniko manokana mihitsy hoe mpianatra efa miatrika azy le efa mahavita fianarana zany be dia be tsy tambisaina. Tena mahafinaritra be anahy mihitsy no mijery an'ireny satria tena hitako ny asany fa mahay no izazy izy ozy ny fitenenany tena mahay be dia be no faly amin'ny asa tanan'ilay mpianatra zany. Dia iny tena mahafinaritra dia mahafinaritra anahy ihany koa rehefa hoe mahavita azy daholo zany ny mpiasa rehetra atao amin'ny ECOVA, mahavita ny asany satria ireo ekipan'ny ECOVA ireo zany dia sady ekipa tsara fantany ireo no endry no tena miasa tsara. Dia mahafinaritra be anahy mihitsy zany zay hoe tsy zarery manao an'ilay asa fa juste hoe filompanorina dia mitarika fa ry zareo zany efa tena samy manana ny asa mihitsy. Dia mahafinaritra be anahy koa izay zavatra izay. Hita tamin'ny fandalovan'ny ekipany F2 teto an-toerana fa tena miezaka ireo Fiofanana manaraka antsakany sy andavany ny torohevitra ireo mpampianatra na eo amin'ny lafiny ara-teorika izany fa indrindra ny ara-pratika. Ny fitaovana ampiasaina rahateo moa
dia natao ifandraika amin'ny amatian'ny ireo mpiofana mianatra ato ireo. Ndeha ary ho fantarisika ny fifandraisan'izany rehetra izany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Satria ny ekova dia manome asa, miteraka fananana asa ho an'olona maro. Ny ekova manerana ny Madagasikara misy agence 520 mpianatra amapolopolony amin'ireny agence ireny dia miteraka asa zany izy ireny ary dia mitondra fampandrosoana ho eo amin'ny tany sy ny firenena mihitsiny izay fisian'ny ekova zay raha fahitako azy satria maro ny olona manana asa ateraky ty fiofanana atao amin'ny ekova ty izay mitsinjara hevitra le ny tany saikotery aloha. Ilaina mazava ho azy ny fifanentanana ny tsirairay eo amin'ny fampitana sy fampiarana ny voalaza rehetra teo. Afatra lehibe roa ary no amaranantsika azy. Ny afatra tiako ampitaina ho amin'ny tanora dia tsy ho an'ny tanora ihany aloha fa ho an'ny reny ihany koa fa aloha ny tanora aloha no alefako mialoha. Ny tanora dia mila vonona hiatrika ny ho avy, hiatrika asa. Za tamin'ny fotoana namoronana ny ekova tena mbola kely dia kely mihitsy ny taonako raha fahitanareo anazy zao ny ekova zao 520 taona dia tena mbola kely ny taonako nefa tena nijery sy vonona tamin'izany hoe hiatrika ny ho avy amin'ny alalan'ny asa zany ary ny asa ny tena anisan'ny maha olona. Dia izay ny tanànantsika tanora hoe tokony tsy ravoravo tanana mihitsy tsika fa tokony hoe tena mandalina tsara ny amin'ny fianarana izay atao tokony halalinina tsara ary indrindra ho an'izay mikasa hoe na efa nianatra nanjaitra na voakasa anjaitra dia azo amoronana asa tsara io afaka hiatrehana ny ho avy tsara io resaka zaitra io ary tena mahavelona tsara ary mahalasa lavitra. Fa ny tena takina amintsika tanora zany dia ny fahavononana hiatrika ny ho avy sy hiatrika ny asa tsy mety mihitsy zareo zany tanora tsy hanasa zany tsy mety zany fa mba akoatran'izay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny hety sy ny eroa dia ianao tanora koa tokony miketrika ihany koa dia tokony miezaka ihany koa. Zay zany zavatra takina aminao fa io tsy mandeha rery hoe miandry an'izao zay dia miandry an'izao dia miandry mirakla eo. Tsy misy mirakla fa ezaka avy aminao ihany aloha ny tena iantombohany. Ny faharoa dia afatra ampitaina ho an'ny reny rehetra. Aokantsika reny mba tena ho mendrika voalohany indrindra aloha eo amin'ny resaka sehatry ny asa. Tena anao asa tsara, anao asa marina ary anao asa betsaka, asa goavana zany dia asa betsaka fa tsy vao mahavita kely ohatrin'iny dia efa milaza fa hoe nahavita sy milaza hoe reraka fa tokony hahavita zavatra mihoatra be zany tsika. Marina sy tsara ihany koa eo amin'ny atopika ihany eo amin'ny fitezana sy ny fiainana manontolo maha olona ilaina ny reny mba ho modely amin'izany zavatra rehetrarehetra zany satria avy amintsika reny ny loharano hipoirany zavatra rehetrarehetra dia eo ny ankizy makatahaka hoe ohatrany ahoana le reniny tamin'izy nitaiza azy. Iny no ampitaina any amin'ny zanany rehetra any dia mazotoa amin'izay zanandraikitra napetraka taminao fa manentana ihany tsara le mahay manjaitra. Ianao reny mety manana antonasa tsara mihitsy ianao fa mahatsara zavatra ihany koa le fahaizana manjaitra satria voalohany indrindra aloha dia mampihena ny vola mivoaka iny fa mampivoatra le tontolo lamaody mihitsy zany eo amin'le zanaka le ankonana ray manontolo satria lafo be mihitsy zao no mividy zavatra vita dia ny ankizy manaraka ny toetrandro indraindray dia mitady zavatra lafo fa ny tsara mahay manjaitra ianao reny dia ianao miainga avy eo le izy. Raha mahay zany tsika reny mahay an'io dia mampilamindamina le tokantranontsika izy miaraka amin'ny efa asanao zany. Dia izay ny amporisihako atsika hoe tsara raha mahay manjaitra ny reny fa le tena tsy mahita zorony amin'ny zaitra mihitsy ohatran'ny somary hitako hoe sahirahirana ihany.